Amaranantsika ny tolon'ny taranja baolina lavalava makalaza ny fahafolo taona ny hatrany ny fikambanana FTMR izay mitaiza tanora ao anatin'ny taranja rugby itsika dia lalao maromaro no tanterahan'izy ireo tetsy amin'ny ANS Sampifolo tamin'ny tontolo andro ity mitondra fanavana mikasika indrindra izay etsika izay ny filohan'ny fikambanana Rakotondrafara Jean Herniaina. Lalao maromaro no natolotry ny fikambanana fitazaina tanora mpanao rugby na ny FTMR tetsy amin'ny kianjan'ny ANS Sampifolo tamin'ity androany ity. Lalao tafiditra amin'ny fankalazana ny fahafolo taona ny fikambanana ny teny fitazaina ity. Ny fankalazana fahafolo taona moa zany dia efa natomboka tamin'ny fiarahan'ny sakafo izay natao tao amin'ny ANS ary efa manomboka ihany koa ny tournoi eo amin'ny première division sy ny deuxième division ary ny troisième division ary ny lalao famaranana moa dia ao amin'ny kiandrany Malakamy Mahatamena izay fiarah-miasa amin'ny ligue n'Analamanga ary eto moa dia sorona fa ny fikambanana dia miezaka mikarakara ny tanora sy mba mijery moavy ny rugby izay efa tena hita fa lasaka katerena tokoa amin'ny efitra tsy mitovy sy ny firirina amin'ny zavatra tokony aso ny tontolon'ny rugby. Ho an'izay izavy no mandray anjara n'izay lalao ka anatin'ny fankalazana ny fahafolo taona izay. Maro satria misy eo amin'ny 17 izy zao. Ao ny deuxième division dia troisième division ary ny première division. Tao anatin'ny folo taona ny jeren'ny fikambanana natsapa ve nareo mpitarika efa tafita ny afatra izay eritreretinareo napetraka tao anatin'ilay tontolo ny taranja baolina lavalava? Niezaka tokoa izay tao anatin'izay fahafolo taona izay mba hisinina izany hoe tanjona mba ho tsaratsara kokoa ahafahan'ny tontolon'ny rugby satria ny rugby zany amin'izao fotoana dia mba tian'ny olona io nefany anisany atian'ny ankizy koa indrindra fa ety amin'ny faritra iva ity dia mahatsapa hoe io mba kilalao mahafinaritra dia tsy maintsy miezaka foana zany ny fikambanana mba mitady ny compétition izay ahafahan'ny ankizy manantanteraka ao anatin'ny journée de vacances ohatr'izao rehefa vita indray ny vacances dia mamondy any amin'ny filovana misy azy tsirairay daholo indray ireo sy ny section misy anazy tsirairay. Toy izao ireo voka-talao tamin'ity androany ity ary ho an'ny divisionna fahatelo ny TMA anaty azo nandresy ny besekany teo Manarotsoa tamin'ny 17 ny ohatra. Teo amin'ny lalao ampaefadalana ho an'ny divisionna faharoa kosa ny Matika Andavamamba dia nandresy ny PDS 67 hektara 29 ary teo amin'ny sy Rosa Club kosa indray dia nandresy ny AZ Nanosy tamin'ny 3 ny ohatra. Teo amin'ny Manasadalana kosa ho an'ny divisionna faharoa dia ny FT Andavamamba nandresy ny Ami Anosy tamin'ny 9-4.